Elia miarapa manokana any tatamalaya ary Elia koa miarapa manokana ny Yahoso malalako. Ary ho an'izay mendrika anononana ny fitahiana sy ny fiadahana ary ny fahasoavana sy ny fahasambarana amin'ny Yahosoa dia ho aminareo nge izany tenin'ny Yahosoa izany, dia izany tenin'ny Elia izany. Tonga tsika amin'ny fotoana izay rahantsika indray hoe mihaino mampianarana. Ny lohatenin'ny fampianarantsika dia ataovy hoe tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izay mihitsy izany aton'ireo lohateny io. Tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Any hoe rehefa tia tsipeny amin'ny hevitra izany dia mitandrina foana didy folo ianao. Dia izay izany no azavaina amintsika rehetrarehetra, mety ho lavalava ihany ny teny androany. Fa mahasoa antsika izao fampianarana izao. Ary entin'ny Elia hanampofoana amin'ny rehetrarehetra izay nangalatahaka ny anarana hoe Yahosoa, na nanova hoe Yavasoa, na nanova hoe Yahosoa, na nanovan'izay Yahoa sy maro samihafa any. Dia anarana novaovan'ireo olombelona dia manam-porofo aminareo izany androany. Mpangalatra tsy mahay mangalatra ny tena izy. Fa tsy misy an'izany olona manana an'io Andriamanitra marina io izany ka hitandrina didy folo. Aloha ny zavatra sary voalohany. Fa ny tena marina aloha izany amin'ilay horaizana amintsika dia ity ny teny voalohany, fa tsy mbola ilay sary voalohany teny teo, fa ity ny teny voalohany. Ny olona izany izay mpanota dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Ary rehefa tsy mihaino azy Andriamanitra, ny Elohim Israely izany, dia voalohany miresaka sy mifandray ny olona iny dikan'izay. Satria ny lalàna dia milaza mihitsy hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly. Dia rehetra mpanota izy dia avy any amin'ny devoly, satria ny devoly tanan'olona hatramin'ny voalohany. Ao raha vakentsika aloha izay fanombohana izay araka ny bokin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy favalo. Jaona voalohany toko 7 andininy favalo. Saka nareo misy hoe iza izany kokoka izany fa mivadiko izany. Mety aketo mantsy sady manaraka an'ilay teny izy amin'ilay hoe iny andreny hoe tena mitohy teny rehefa sendra mifanina mitohy teny dia efa eto izy eto aketo izy. Izay manota dia avy any amin'ny devoly. Satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Hoy tsara be kosa ilay nataonareo. Mety be mihitsy izao. Izany hoe eto ny teny dia mahitsy be mihitsy hoe fa ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Aiza moa izany izay Andriamanitra mihaino anareo devoly? Ary izany roany hanapirofo aminareo fa ny mpitandrina didy folo dia mpanota, izany hoe ny mpitandrina didy folo rehetrarehetra dia avy any amin'ny devoly. Mariako aloha fa tsy fanaratsiana ho azy ny teny izany. Elia izany tsy ny raha nanaratsy olona. Fa ny raha ny teny marina kosa izy hoe tena tsy mety any ely ataonareo e. Tsy mety mihitsy any ely ataonareo fa tena mamono ny fanahinareo nareo. Tena aza mba manao adalàna intsony ilay olona. Zaranareo nge ho tamin'izao génération nareo izao nareo mahay an'izao fampianarana izao. Ary tena tsy indianiko manokana aloha ny malagasy hoe tena sambatra nareo. Tamin'ny fiteninareo no nivoahan'ilay fampianarana. Tany amin'ny nosonareo no natongavan'izany atao hoe ambassadeur-n'ny Yahosoa. Tena voafity nareo.
Sambatra be nareo natao voaloham-bokatra mihitsy nareo ao amin'ny hafa firenena hoentina ho any amin'ny Aosoa. Tena sambatra nareo e. Ary izany itenenako amin'ireo zeda rehetrarehetra ireo, zanaky ny avo indrindra rehetrarehetra hoe tena mamijoro mihitsy nareo. Ohatran'izany kosa dia malemy ny any Togo hoe izay tsy mba voateny mihitsy e. Tafiditra nareo ka nareo deuxième ligne mantsy nareo. Reo ny deuxième ligne dia mifalia mihitsy nareo any. Sambatra be nareo. Tena mifalia daholo fa todika manokana amin'ilay nosy voafidy ahy. Tena sambatra nareo. Dia miholo maro anisa izao amin'ity fanjakana masina ity. Hoe miaina ao anatin'izany hoe tsy manota intsony izany. Satria ny mpanota ngeika avy any amin'ny devoly, izay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly. Dia izay na tonga ny eo samy teny hoe ianareo avy any amin'ny devoly rainareo ka izay tiany rainareo atao no ataonareo. Izay. Jaona toko 9 Jaona 8 43-44. Dia rehefa tsy izay teny izay. Jaona 8 43-44. Nahoana moa tsy azonareo miteniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Fa ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Aiza sitraky ny rainareo no tianareo atao? Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha tsy mba mitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Izay. Nahoana izy ny tsy azonareo ny teny satria tsy mahay mihaino ny teniko mihitsy nareo. Satria nareo avy any amin'ny devoly rainareo. Fa ny olona mpanota izany mpanao ratsy satria eo manao ratsy moa izy io mpamono olona tsy misy marina aminy. Marina ampiakarina kely angambany mety ka. Ary raha manainga izy dia nihazo izany no lazay satria mpandainga izy sady raininainga. Olona mpanota mihitsy izy izany ny dikan'izay. Somary ampiakarina kely raka izy dia anona fa tafadany amin'ireny marina. Fa tsy mitoetra amin'ny marina izy. Mbola misy teny eo ambany tokony hiakatra kely. Eo amin'izay teny izay mihitsy izany dia hoe mpanota, mpandainga, raininainga, tsy mitoetra ao amin'ny marina, mpamono olona. Izany ny atao devoly izany, mpanao ny ratsy izany e. Ary ny devoly izay mpanao ratsy ny devoly izay mpanao ratsy dia tena manao ny ratsy marina tokoa. Ary ny zanany izay mitovy aminy dia mpanao ratsy tahaka anazy. Ka ny mpanao ratsy sy ny mpandainga sy ny mpanota izany dia samy zanaka devoly daholo. Dikan'izany mitandray manodika an'izany ianao izay mandray hava. Nefa ianao hita tsara fa ny olona mpitandrina didikolo izany dia mpanota izany. Izany hoe tena mitovy kilasy amin'ny devoly, zanaka devoly, avy any amin'ny devoly. Ary ireto mpanota reto dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Afitsika hatrany mihitsy ny fanazavana Isaia 7:50 satria fampianarana dia tsy misy fiainona daholo ny teny. Isaia 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa. Isaia 59 dia 1 sy ny 2. Indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy. Alatra tsy mipetaka daholo eto sy indrindra izy fa mipetaka. Ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Eto izany dia mazava be mihitsy fa tsy mihaino ny mpanota izany io Andriamanitra io. Laha miandry io fotsiny ianao izany dikan'izay bavaka. Ho anao izay efa milaza fa mpanota io. Ary dia ho porofoko amin'izay ary ny mampanota anareo mpitandrina didikolo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary
teny omeny Elia mpangalatahaka rehetra maneran-tany ary rehefa herinareo dia maiza mipepaka amin'izay. Dia manaraha ny Elia fa tsisy hevitra mihitsy no any lalana makany amin'ny lanitry ny lanitra raha tsy manatona ny Elia nareo. Zany efa miteny sao dia ho médecin après la mort antsoantsony Elia ty manerana an'izao tontolo izao ho an'ny mpangalatahaka rehetrarehetra, ho an'izay mpitandrina didiko rehetrarehetra, ho an'ny mpanota rehetrarehetra hoe miverenaingana manatonina ilay Andriamanitra Abrahama Iaiavano anarany, izay nantsoiny dadabe Mose hoe Iaiavano anarany. Aty tena mazava be ity satria aty amin'ny faritry ny tatsinanana zany ny veny ny W tena toroana hoe ve mihitsy ary be na be ray amin'izay foana. Aty zany vao tena hita mihitsy hoe ty W ty tena ve mihitsy fa zareo tandrefanareo no manovana izy ho fa raha ty amin'ny faritry ny atsinanana ty tena ve mihitsy ny anona zareo an'izany W zany fa tsy ho ve na be fa ve moa tena fiantsoany zareo anazy foana zany. Ary izay ny tena napetraka ny anarana hoe ny anarana moa tsy hoe zareo nametaka anazy fa fanaporofona aminareo fotsiny ty tena hoe Iaiava. Parenthèse kely iny satria ty zao miteny hoe working dia working ozy zareo ary raha miteny zareo hoe wife dia wife ozy zareo fa ianao miteny hoe wife amin'izareo zany zava-tsafa ny andesany an'izany. Dia moa parenthèse kely zay. Eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io, lavitra anazy ange zany. Ary izay ilay voalaza ao amin'ny Jaona 9:31 satria namporofonitsika mihitsy ny hoe laha ny andro nareo mivavaka rehefa mpanota fa aza miditra any am-piangonana intsony fa mijanona. Jaona 9:31 Jaona 7:9-10 mivaky tahaka an'izao ny soratra masina vakitika voninahitra eo soa malalaka. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Io Andriamanitra marina io zany dia tsy mihaino ny mpanota zany mihitsy io. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Mazava ho azy zany fa laha ny andro ianao hivavaka eo satria tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Laha ny andro eo fotsiny ianao, laha ny andro ianao makany am-piangonana any hirahira any, izay ny mahatonga an'ilay olona andeha hivavaka dia mifanadala fotsiny ny atao zareo am-piangonana ao fa na mifampidera bika spôzy fa tsisy mitady an'Andriamanitra zany. Raha mitady an'Andriamanitra zany ireo dia mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota. Mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota rehefa tany mitady an'Andriamanitra. Zatra fiangonana tsisy mahafaka amin'ny fahotana dia lozika be amin'izay ny samy mifanao ny adalàna eo. Zava-doza amina tambo mihitsy ange miseho amin'izao. Fa samy tonga sainy. Samy tonga saintsika. Ahoana zany ny ahafahany Elia milaza fa tena mpanota nareo? Mpitandrina 10. Izao arany. Hainareo tsara mihitsy ny faniravan'ny dada Iava io 10 sy lana Mose io tamin'ny alalan'ny nanam-poteny ny fisoronana. Raha vao ny poteny dada Iava ny fisoronana dia rava ny 10 ny dikan'izay. Izay aloha zany ny filazana voalohany hoe rava ny 10. Natonga ny lohateny hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10. Ny antony hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10 satria rava ilay izy. Ary izay ny porofony Elia eto androany. Fa izay mitandrina 10 rehetrarehetra dia fa romany ny bagazy. Mampalahelo be fa ilay bagazy teniko amin'izany ilay fanahinao zany ny tsipy any amin'ny elo. Mampalahelo ery ilay fanahy tokony vonjena lasa atsipinao any amin'ny elo. Tena mba mandiny reto a. Ory olombelona tena mba aza vonoina ilay fanahy. Aleo ilay fanahy mba ho velona amin'izay fa be izay nampijalianao anazy izay. Nentinao tany amin'ny Andriamanitra tsy izy. Nataonao nilomano tao amin'ny fahotana. Nataonao ny natao anatin'ny faharatsiana mampitsinavina. Izay. Mba heno ilay fitarenan'ilay fanahy ry olona. Dia mbola ny fitiavanao tena ihany ve ny amoronao ilay fanahinao?
Nefa io nge ilay miaina mandrakizay io ilay tsy mety maty, fa ianao nge lasa vovoka e. Dia ilay fanahy tokony hivelona mandrakizay ve atsiponao any amin'ny eny? Baza dia tia tena ireo olona. Aza dia tia tena ianao. Omany dia fanahy mba teo vonjena. Fa tsy rarahinao mihitsy e. Maninona ianao dia manao anazy ohatran'izao? Tena mba tonga saina e. Ataontsika aloha jery miteny aza hoe io dada Iava io mihitsy nandrava ny didy folo sy lalàna Mose. Izao mantsy. Ny voalaza an'io didy folon'Andriamanitra sy lalàna Mose io zany, lalàna an'Andriamanitra io dada Iava, dia tsy azo anampina io didy io ary tsy azo esorana. Izay ny lalàna fototra zany ny feon'io didy folo sy lalàna Mose hoe aza ampiana dia aza esorana. Deutéronomie 4:1 sy ny faharoa. Deutéronomie 4:1 sy 2. Ary ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo mba harahanareo, dia ho velonareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Teny hoe arao ilay didy tsipitsipika izy izay ampianariko anareo, dia mba hiditra ao amin'ny tany Kanana anareo. Izany hoe ny objectif amin'ity didy folo telo zany dia fahazavaiko anareo izay mpitandrina azy fa mampiditra ao amin'ny tany Kanana, izany hoe mitondra anao makany Israel. Dia ny fanontany napetrako taminao ary aminao ary dia izao: ianao ve lasa nakany Israel rehefa mitandrina an'io satria izay ny objectif amin'io? Ianao raha mbola mipetraka ao amin'ny tany misy anao io mandraka androany mbola eo ianao. Fa ilay didin'Andriamanitra nomena zanak'Israely dia mitarika anazy ho tonga any Israel. Dia tsy miendra indray sasany dia Israely ara-panahy io, aza mba miteniteny foana e. Olona tena ho an'i Israel nge reto olona reto e, ary tonga tao izy. Ianao nga mba tonga tao? Aiza misy ohatry Israely ara-panahy io zany? Hitanao amin'izany ny hevitra diavoly avy any amin'ny diavoly ao amin'ny sain'ireo mpitondra fivavahana sy ny mpanodikodina ny tenin'Andriamanitra io, miara-mita asehoantsika izao ny teny hoe hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Natokana ho any zanak'Israely mihitsy izany izy satria ireo no any amin'ny tany Kanana, dia any Israel zany. Ireo no makany fa tsy ianao. Efa diso adresaka ianao zany izay hafa firenena izay nitandrina an'ilay didy folo, satria maninona? Ilay didy natokana ho an'ny olona ho any Israel, ianao olona tsy ho any. Inona zany nitandremanao an'io? Raha breziliana ianao dia hipetraka ao Brezila, inona zany nitandremanao breziliana an'io? Ho an'ilay mpitondra fivavahana ao Brezila. Raha ho aza reo any Togo, ianao raha olona tsy ho any Israel koa na tsy hipetraka any ianao, ka hoe hiverina any Togo foana satria any ny tanindrazanao. Inona zany nitandremanao an'ilay didy folo? Ho anareo Togolais, ho anareo Malagasy ohatran'izay koa. Raha Malagasy ianao angano hoe hipetraka any Israel, ianao nga dia ho any Israel no tena izy, fa ny olona hipetraka sy honona any Israel nge no mitandrina an'io e. Ianao raha sady tsy mieritreritra no any ary tsy manam-pahefana ho any, ahoana ianao nefa no mitandrina an'io? Eo ange dia efa diso nareo e. Hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Ny olona mpitandrina didy folo zany ny objectif amin'izany dia mba ho tafiditra ao Israel. Nefa tsy mety niditra anakany fa mandrakandroana mipetraka amin'ny tany misy anao. Anao Amerikana, ianao Anglisy, ianao Frantsay, ianao Alemaina, ianao nizanizy, ianao zany. Itenenako an'izany teny izany hoe ahoana ianao amin'io sary io? Ianao Indiana, ianao Japonais, ahoana ianao amin'izao teny izao? Hitanao fa any dia efa diso daholo ny zava-drehetra. Ndao disotsika ny teny. Aza ampianareo ara ny teny izay andidiko anareo ary aza ny esorana anareo. Fantandreo ny didiny avy Andriamanitra reo izany didiko anareo. Ity didin'Andriamanitra didy folo sy lalàna Mose ity zany dia efa namoahana didy hoe aza ampianareo dia aza ny esorana anareo. Tsy aza atao mihitsy ny zany manampy an'io, ary tsy aza atao mihitsy ny manaisotra an'io, fa tena lalàna mihitsy ny zany.
tsy azo atao mihitsy izany miketiketika an'io. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra io teny io ao amin'ny Matio 5. Esika viditra amin'ilay boky Matio indray. Ty le mba ianaran'io le teneny ao na boky Matio 5. Ianao ihany aza mamatotra ny tenanao amin'izany hevitra izany. Matio 5 andin'ny 9:20. Nefa vao maika nitady hamono azy aiza ohatra jaune indray telo voakaiky tery olona averina kely Matio 5 andin'ny 9:20. Matio 5:18. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera iray azy na tendrotsoatra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Any hoe tsy azo foanana mihitsy io ny teny Joshua ho an'izay mitandrina an'io, dia tsy azonareo foanana io ny teny ao anatin'io na litera iray azy. Satria ny lalàna ao amin'ny Deutéronomia 4:4 dia miteny hoe aza nampiana dia aza niesoana. Dia izay nahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Yahoshua no anarana. Ilay niteny hoe tsy azonareo foanana io ho an'izay mipetraka ao anatin'io rafitra io, aza foanana io. Fa ilay tsy mipetraka ao anatin'io rafitra io moa izany tsy idirana izany. Tsy miditra amin'izany, tsy miditra amin'izany satria tsy mipetraka ao. Ho an'ireo olona izay milaza fa mitandrina an'io didy folo sy lanamosy io, dia voadidy ianao amin'ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra hoe tsy azonao foanana na litera tsotra iray na tendrotsotra iray. Litera iray na tendrotsotra iray zany tsy azonao foanana. Ny bokin'ny Deutéronomia 4:4 dia hoe aza nampiana, aza niesorana. Fanontaniana mipetraka amintsika rehetrarehetra ato an-tokantrano na ny ampiasana izay mandray an'i Eliaza ambasadiovan'i Yahoshua. Raha maheno an'izany teny izany nareo tsy azo nampiana, tsy azo niesorana, maninona no nampidirinareo tao Jesosy? Natsofoko nareo tao anatin'io didy folo io, mamaly an'izay pastera, mamaly an'izay mopera, mamaly an'izay ny mpitondra fivavahana rehetra, maninona nampidirinareo ao anatin'io resaka didy folo io lay zanaky ny avo indrindra? Ataontsika izy ny anarana fa ianareo dia efa diso atrany amin'ny anarana hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus, efa tsy izy mihitsy ny Andriamanitra nampanoratra sy nampanonao foana anareo, io no nampitandrina didy folo anareo mba hitetehanareo any amin'ny elo. Izay teletika ho any amin'ny elo rehetra dia mitandrema didy folo ary manarahany Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia ho any amin'ny elo nareo. Indrisy vononareo ny fanahinareo. Maheno any ely ihany efa n'izao ilay fanahy dia mibitabitaka ery tena teo vonjena fa vonony amin'ny avonavonanao. Vononao no ny amin'ny avonavonanao. Vononao no ny amin'ny fatikam-bozanao. No ny amin'ny fireherehanao diso toerana. No ny amin'ny fanambonianao tena amin'ny tsy amin'antony. Dia vononao ny fanahinao. Mba mieritrerety e. Apetraka aminao ny teny hoe ahoana moa nareo nampiditra an'ilay zanak'Andriamanitra, ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana ao anatin'ny didy folo, satria eo indrindra mantsy no resantsika indray. Novonoany dada Iava mantsy io resaka fisorohana io, tena nifahafahany mihitsy ary tsy navelona nataon'ny zanak'Israely. Nefa ny fisorohana io dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos 5:20. Ao raha vakitsika izay teny bokin'ny Levitikos 5:20 izay hoe ao anatin'ny lalàna Mose ilay izy. Dia rehefa hitanareo raha ty Levitikos 5:20 ty fa nifahafahany dada Iava tsy naseny natao tsony dia tsy menatra mihitsy ny olona niantso Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus mba hatainy amin'izay ilay Jesosy. No batainy Jesoa, no batainy Jésus, no batainy Jesus dia natsofony eo amin'ny plasin'ny fisoronana io. Izany natao tena devoly velona mihitsy ny nanao an'izany sary izany. Devoly
sary izay mbola manaraka an'izany sary zany zany hevitra zany dia devoly daholo izay manao an'izany. Ary io nefa mahatonga an'zareo mitandrina didifolo rehetra rehetra io. Hoe natsofiny eo i Jesosy io dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jesu dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jesasy io dia mitandrina didifolo izy. Dia natsofiny eo i Jesosy io dia mitandrina didifolo izy. Dia tangosany amin'izay ny ampafolo-karenany io la rehefa avy eo. Satria izay monko tena bio amin'ny resaka didifolo io, hitango ampafolo-karena. Zay, ohatra rehefa tsika arany sary. Levitikos toko 6:12 Levitikos toko 6:12 5. Nompoketra antsika nijery. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely, Levitikos toko 6:12 manoko ny 5 dia ho teneniko eto le 9 rehefa avy eo. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Eto izany le hoe maka ondry dia osy zany. Dia 9 dia ampanatony Arona ara ny vato sombo-lahy izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy roa ka apetrany eo anatrehan'ny ava eo alohana varavaran'ny tranon'ilay fihaonana. Zay, dia misy toromarika be dia be moa ny atao ao zany amin'ireto omby vato sombo-lahy, osy lahy ary ondry lahy zany, satria moa lahy daholo ny anaovana andreo. Zay, dia mitany hoe osy lahy, omby lahy, tsy maro samihafa zany. Dia ho vakitsy amin'izay ary rika hatramin'ny andininy fahafimo zany. Andingana be tsika zany. Amin'ny andininy fahasivy amby roapolo amin'izay ka hatrany amin'ny farany amin'izay vakitsika zany. Dia amin'ny roapolo ka hatrany amin'ny farany. Ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana 17 dia aoka hampahorin'ny tenanareo nareo, ka tsy ianao raharaha akory nareo na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo amin'ity andro 10 amin'ny volana 17 ity zany. Zany hoe le 10e jour du 7e mois. Zay ny zany. Fa amin'izany andro izany 130 no anaovana fanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka hadio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'ny ava ianareo. Zay. Ity andro 10 amin'ny volana 17 ity zany dia fanadiovana ny zanak'Israely mba tsy manota intsony izany izy rehefa amin'ny vaninandro ihany. Mba fanafahana ny fahotana hoy io. Zay le sary zay. Dia meny dada iava amin'izay ny teny ao amin'ny 4:30 Levitikos 16:34 ho lalàna mandrakizay ho anareo ary zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isa-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra. Indray mandeha isa-taona zany ny anaovana an'io, fanafahana amin'ny fahotana. Io le hoe fisoronana io le fanalana amin'ny fahotana. Io Levitikos toko 6:12 ray manontolo io. Ary mambony an'io toko sy andininy io fisoronana io satria io no manala amin'ny fahotana. Ka raha ianao hiaraka amin'izany Andriamanitra marina zany ianao tsy misy fahotana ny mety aminy. Ka ny mahambony an'ity Levitikos toko 6:12 ity le fanesorana ny fahotana indray mandeha isa-taona dia satria io ny lalàna mampadio ny olona tamin'ny Israelianina zany. Mahatonga ny Israelianina afaka hiaraka amin'io Andriamanitra io indray mandeha isa-taona. Zany no mahambony indrindra ny fisoronana raha tsy hainareo rehetra rehetra. Tsy ambony zany sabata zany fa ngany sabata mahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra.
Raha dikainao raha sabata dia eo anao sy ny tranonao rehefa tsisy fisorohana eo. Ninona ho ataonao dia rehefa tsy eo ny fisorohana dia condamné à mort ianao. Satria ny lalàna ny fisorohana no manala ny fahotanao indray mandeha isan-taona amin'ny fanaterana an'ilay raha eo anatrehany dada Iava. Ka rehefa tsy misy izany fisorohana izany dia tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana. Ka rehefa tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana dia tafasaraka amin'ny Andriamanitra ianao ka ho any amin'ny helo ny dikan'izay rehefa maty. Tanzeny izy fa tsy ny sabata izany no ambony. Izay no tonga ny apôstôly Paoly miteny hoe fototry ny lalàna ny fisorohana. Hébreu toko 7 vakitsika amin'ny teny frantsay. Hébreu toko 7 amin'ny baiboly frantsay indray no makitsika anazy. Hébreu 7. Eto misy an'izany Hébreu zany ato. Hébreu 7 eo amin'ny 10 io angamba izay manomboka. Zay. Hébreu 7:11. Hébreu 7:11 amin'ny teny frantsay. Afaka avoakanareo amin'ny teny gasy koa fa tsy maninona aloha izy. Si donc la purification avait été possible par le sacerdoce lévitique, raha ohatra no izy ka ny fahatanterahana dia azo niraisina tamin'ny alalan'ny fisorohana ny Levy. Dikan'io zany raha tena dika amin'ny teny gasy mahitsy be sy tena milamina be mihitsy. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Satria tamin'ny alalan'izany fisorohana izany no matory, izany hoe matory eo amboniny izany, miankina izy izany ny ato ambany fototra izy izany dikan'izay. Matory eo ambonin'ny fisorohana lalàna. Izany hoe ny fisorohana izany fototra ny dikan'izay. Dia misy repose eo ambonin'ity fototra ity ny lalàna maro samihafa amin'izay. Ka ny fototra izany na ny base izany na ny fondation dia ny sacerdoce lévitique. Izany hoe ny fisorohana zany ny fototry ny lalàna ny dikan'izay. Fa eritreretin'ireo moa izany fa raha vao ny fototra mihitsy izany miala menjerana eny trano e. Rava daholo anie ny zavatra hita eo ambonin'ny fototra io rehefa miala ny fototra e. Eritreretin'ireo raha mba nahita an'ireny zavatra tifirina reny ka hoe rava ny fototra fa handeha menjerana eny trano e. Any amin'ny faritry ny Ukraine any tena be an'izany. Aty tifirina io sevy hatrany le lanitra dia rava any amin'ny fototra voa. Mipotika daholo le trano rehetrarehetra. Raha misy izany. Mampalahelo be ngeny sary misy amin'ny fifamonoan'olona any ampitan-dranomasina izay efa hamely an'izao tontolo izao. Tsisy afaka eo nareo nandray ho tadidinareo tsara ny tenin'ny Elia hoe efa ny teny an'izao Elia. Efa nampianatra an'izao Elia. Dia hitodika amin'izay ny fanahinareo za tsy niteny ianao tsony. Fa ny fanahinao no hitodika hoe naninona ianao raha mba niainao ny Elia nefa dia hitanao tsara ny publicité nataony tany aminao tany. Ny fandefasana ny fampianarana hoen'ny sofinao na aparitany manerana an'izao tontolo izao ny fampianarana. Fa ny avinavy ianao tsy mba nentina ny ray na nambany ianao heverinao fa olombelona mitovy aminao izany Elia izany dia nambanianao sy ny tenenao izao rehetra izao. Ho tadidinao tsara. Matoa izany Elia izany teny hoe tsy manota intsony izay miaraka aminy. Miaraka amin'ilay Andriamanitra lehibe indrindra izy namorona n'izao tontolo izao le Dieu des dieux qui a créé tous les dieux. Ouais, avy loatra izany dadako izany. Iavana anarany. Ary izy no naniraka ny Elia. Ary izay tafaraka amin'ny Elia tsisy nanota intsony. Ohatra izantsika nyteny azy. Eto izany tsika dia mahita mihitsy hoe ny fototry ny didy folo sy lalàna Mosesy zany. Lalàna Mosesy dia ny fisorohana ilay Levitika toko 2:12 ilay manala ny fahotan'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona. Saingy tsy teny dada Iavaly izy. Tsy teny intsony.
Ary any amin'izay ny Israely ihany satria nampitandrina foana dadaiava atsanononareo ny fahadalanareo. Manao ny adalana zanak'Israely dia avy eo nefa izy manao fisoloana. Atsanononareo adalanareo ny fanoherana anahy io fa tsy mety amiko ireo sy dadaiava. Manao ihany izy dia manao ilay fisoloana izy rehefa avy eo dia mandritra taona dia ohatrany hoe milamina foana satria lalana mipetraka tokoa moa izy nararotiny rehetra mihitsy n'ilay zavatra ary lasa fanao mihitsy ny hafaran'izy. Tsy zaka ny dadaiava intsony nahita an'ilay sary fa tezitra amin'izay satria lasa fakasiana anazy mihitsy izy nandraisany fanapa-kevitra amin'izay no ravany ny fisoloanany eo. Izy amin'ny persona no nanravany voalohany indrindra. Ka raha voarava ny fisoloana nataony dadaiava rava, izy tena no nandravana azy dia rava ny didy folo sy lalàna Mosè iray manontolo. Izy nandrava azy. Valo teny rehetrarehetra mihitsy hoe ny dadany ve no nametaka anazy dia ny zanany ve no nandravana azy. Dia didy folo zany resatsika io. Dia manome valo teny mihitsy anao mihitsy ny androany ny dadany mihitsy no nandravana azy dia namafisiny zanany teo amin'ny azy fijaliana. Dia ny marina. Confirmation ny azy fijaliana io. Daholo afaka itsikara ny tenin'Andriamanitra mikasika any amin'izay. Ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko fahaenina amby enimpolo andininy fa telo. Isaia 66:3. Isaia 66:3. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Zay aloha izay anankiray izay. Ozana hoe resaka mamono omby nge izany e. Zao ary, toetratsika ary. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika. Olona indray ny teninao amin'io ary. Resaka mamono omby fotsiny ve mamono omby fotsiny ve resaka sisa tena tovatra ny fanatitra amin'izay ilay izy. Fanatitra ny resahany eto. Mitovy amin'ny mamolaka vozona alika io ianao rehefa mitondra fanatitra ondry. Ka dia miteny an'irety mpanatitra ondry rehetrarehetra manao fanatitra toy hoe mitovy amin'ny mamolaka vozona alika ianareo. Dikan'izany tena fanompo-tsampy mahatsiravina ataon'irety olona mpitondra fanatitra ondry lava isaka manao zavatra toy inona ny mpanao ody ratsy rehetrarehetra mandefa nytony ondry tony eny amin'ny toerana misy izay andehanany any reto mba mieritrerety. Fa mitovy amin'ny mamolaka vozona alika nareo izay soratra amazina. Ozy ny tenin'ny Andriamanitra lehibe, miavo indrindra, le trop puissant, l'éternel, Yahweh. Ary izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa. Izay rehetra manao fanatitra rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa, nefa ilay kisoa fady mihitsy raha ny didy folo ny resany hoe aza mikitikitika an'ireny areo ozy ny dadaiava, izany hoe mihinana an'ireny. Nefa dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa ianao. Zava-doza izany. Zava-doza izany. Tsy mety tsony ange rehefa natitra. Ary izay mandoro didika azo manontofo no fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Izay rehetra mombany amin'ity fanatitra ity izany inona ho ataonao dia lazainy dadaiava mihitsy hoe mitovy amin'ny manompo sampy, mitovy amin'ny mamolaka vozona alika, mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Teo dadaiava no nilaza mazava tamin'ny alalany tamin'ny Isaia fa tsy mety amiko intsony ny fitandremana ny didy folo sy lalàna Mosè satria niravako mihitsy ny fisoloana izay fotsitry ny lalàna. Ka raha rava ny didy folo mopera sy pastera, iny ny tiana ataonao ary. Inona indray no valinareo an'ity? Inona indray no mety zavatra hoetriretin'ny sainareo? Fa mazava be ity sady mbola ho tenenareo indray ilay vahoaka ao aminareo hoe tsy raisy loatra an'izany ny tenin'Andriamanitra. Dia ory vahoaka izay mivavaka any amin'izany toerana izany mametraka anareo vendrana mihitsy io mpitondra fivavahana io. Sahala hoe olona tsy mba mahay mikomprendre, tsy mamaky teninareo fa jamba ny tena marina. Klasy an'ireo mpitondra fivavahana ireo fa jamba mihitsy nareo ary tsy saina intsony. Fa mameritreretra daholo izay mamandray ahy. Zara moa ianao mpitondra fivavahana io nge mbola vonjeny eny ahy.
Zany hoe mbola tsy nanakatona varavarana taminao e. Mbola miteny anao asafonjeo ny fananao rehefa mbola te-hamonjy ianao. Fa rehefa tsy te-hamonjy ianao a, dia adalanao sy izay te hiaraka aminao. Mazava be ny teny miara-mamaky tsika io, miara-mijery anie tsika rehetrarehetra io e. Manerana an'izao tontolo izao miara-mijery daholo. Ary ny toko sy andininy efa amin'ny fiteny samy manana ny fiteny daholo zao. Amin'ny teny gasy, amin'ny teny français, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny chinois. Ary mbola ho avy indray ny teny hafa rehefa alefa tsy kelikely aloha. Zavatra marina zany. Mazava be ny teny eto fa dada hiavahany mihitsy ny nanapotika ilay didy fotsy lanamotsy satria ny lalàna dia milaza mihitsy ny tareo aza nampiana dia aza niesoana. Nefa izy mihitsy eto nandrava azy. Ka iza zany nandravan'izy voalohany? Dia dada hiavahany nandrava azy voalohany. Ary rehefa niravany dia tsy azo laoka tena intsony. Ka hoe ianao indray nitolotolona andeha hampiditra zavatra hafa, iza nampanaonao an'izany? Fa nga tsy hita voamasonao ilay hoe aza nampiana dia aza niesoana. Nangefa kitsika andeha mandeha averina iny toko sy andininy rakizy. Dia rikatra amin'ilay Deutéronomie toko faefatra dia andeha faharoa. Hoe versika vakiana kely. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza niesoana anareo, fantandremo ny didiny avy Andriamanitra ireo izay andidiko anareo. Tena io ilay teny io. Ay, dia mbola tsy tonga saina ihany be nareo. Hoe tsy azo ampiana nge io didy folo sy lalàna Mose io e. Tsy azo anatsofoana an'izany zanak'Andriamanitra zany mihitsy io. Ady nandika lalàna ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra indray hoe Matthieu toko 5. Averina ilay Matthieu toko 5 hoe io teny io ilay namafisy natao Matthieu toko 5 hoe aza ampianareo izy teny eo soa. Ny teny eo fa tsisy foana koa ny amin'ny lalàna literaly ho an'izay mitandrina azy. Ho an'izay mitandrina azy. Sonareo miteny hoe ary ianao nefa ny ahoana ianao? Izay anga mitandrina anio. Tsy mitandrina anio. Zatra fantatra nefa fa zatra fa niravany dadanay dia izy nandeha tsofoka. Raha tsy olona tsy misaina, tsy misaina no mbola mitsofoka ao ihany. Izay no tonga namiteny izay mandre ahy hoe mba misaina amin'izay e. Meko aloha nge ilay fampianarana io e. Jereo nge ilay teny e. Fitiavana anao zao. Jereo ny famonoana nataony mpitondra fivavahana anao. Fitoana anao izay ny vonoana. Fotoanan'Andriamanitra mbola tsy maty fa mbola naheno any Elia anao zao. Miverena amin'izay mijery, verena amin'izay mihaino. Jereo ty adalàna nanjoanareo ty e. Nataonao. Nuk efa kitsika ilay teny Josoa. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna. Na dia litera na tendrotsoatra iray aza mandra-patateraka izy rehetra. Dia mandra-patateraka izy rehetra dia mbola mafisika tsara rehefa kelikely eo satria hiditra amin'izay hoe niravan'ilay zanany eny didy folo io e. Niravany tsaratsara mihitsy. Ko ny dadany nandrava azy voalohany ko namontsy fa mafisy eo miazy fijaliana. Izay ilay hoe tsy mety mipetraka mihitsy ny lalàna ny Josoa raha tsy raha didy folo io. Fa manjary misy double constitution. Ilay constitution didy folo dia ilay constitution Josoa, lalàna ny Josoa dia tsy mety io. Fa tsy maintsy iray ihany lalàna rahana. Dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy niravana ny didy folo dia mipetraka ny Josoa. Ary nandrava ny voalohany nefa ny dada malala ia. Zay. Izay ny zava-marina, izay ny zava-misy. Izy nandrava ny voalohany indrindra. Antsika amin'izay ilay teny teo. Araka ny bokin'ny Isaia. Averina amin'izay ilay sary rakizy. Isaia 66:3. Vetsika amin'izay ilay teny ilay hoe izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika. Izay manatitra fanatitra hoana dia ohatra manatitra rakisoa. Izay mandolo ditika azo manimpofony fanatitra-patsiarova dia ohatra misaotra ny sampy. Eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny fahalian'ny fanahany tamin'ny fahavetavetany. Io izany atezerany dada Eva ty miteny ity. Dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho aminy.
Satria miantso aho fa tsy nisy namaly, miteny aho fa tsisy netiny aino, fananao izay ratsy teo masoko izy ary ny tsisitrako mihitsy no ny fidiny. Ay. Tezitra mihitsy ny dada Iava. Ravany amin'izay ny fisorohana. Rehefa rava ny fisorohana, inona nataondray faharoan'izay? Nopoteny amin'izay ny tempolon'ny Jerosalema. Izay ny fanaporofona fa tsy azon'ireo atao intsony ny fisorohana. Ny rahany amin'izay Nebokadnezara mpanjaka nandorony ny tempolon'ny Jerosalema. Araka ny bokin'ny Jeremia 52, mitohy amin'izay ny tantara. Maty Isaia, hiditra tseritra indray Jeremia. Jeremia 52, eo amin'ny andininy fahafimositra. Isaia 52. Isaia 52, 12 dia 13. Isaia, Jeremia azafady. Jeremia 52 variana be mitady le teny dia lasa Isaia indray voteny fa Jeremia ilay izy. Jeremia 52, 12 ka hatramin'ny 13. Zay. Ka hatramin'ny 14 mihitsy izany. Zay mihitsy ny vakitsika izany. Hoe ty ary nataony dada Iava, teny amin'izay ny tanàna ny Jerosalema, dorina hatrany amin'ny tempoly rava, tsisy mipetraka intsony izany rehetra izany. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy, tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'ny Nebokadnezara, mpanjakan'ny Babilôna. Eto mba tany Jerosalema Nebozaradana, lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjakan'ny Babilôna, ka nandoro ny tranon'ny Iava sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema, ny trano lehibe rehetra dia nidorona tamin'ny afo avokoa. Ary ny manda rehetra manodidina ny Jerosalema dia noravany miaramila ny kaldiana rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Rava tanteraka mihitsy ny tempoly, rava ny tanàna. Rehefa tezy dada Iava, tsy mety mihaino ny teniny. Teny amin'izay. Ianao koa izay tsy mety mihaino izao teny izao. Ianareo rehetrarehetra hafa firenena. Eny fa hatrany amin'ny Israeliana rehefa tratran'izao teniko izao. Izay tsy mety mihaino ny teniny iry a. Miomana koa ny fandravanana anareo. Fa tena miala nenina faraparany ery fa tena loza mahatsiravina ny enjoan'ny taninareo. Mbola tazomina fotsiny ny loza tsy hikapoka aminareo amin'izao olitenenako izao fa tena niaja mba miteny angely aho hafanenina foaka izay. Fa dia tsy zakanareo intsony lehibe. Ny andeha amin'ity taninareo ity tsy zaka ny lohanareo. Fa tena ho avy amin'izay ilay teny hoe hiazakazaka anareo ka hivembena hitady ny tenin'Andriamanitra. Zay. Tsy fanirikanina fa ny etaeta hitady hanina ary etaeta hisotro rano fa faniriana hitady ny teny Iava fa tsy ahitanareo. Ho tonga aminareo daholo izany teny rehetrarehetra izany. Indrisy ry olombelona, raha mba nainihaino an'izao teny izao ianareo. Saingy tsy rarahinareo mihitsy ilay teny ary ambanianareo izany Eliaza. Tsy vakianareo aloha mihitsy izany ambasadavanio samy nitondra nareo any amin'ny marina izany. Fa fanaratsiana foana ny tao anatin'ny lohanareo noho ny amin'ny fialonanareo. Tena eny e. Mba mieritrereta ihany raha mbola misy saina mbola afaka mieritreritra. Zay. Fa fitiavana izao menanao izao fa tsy famonoana akory. Fa fitiavana ny te hamonjy ianao. Fa rehefa tsy mety manao dia izay izany. Dia tatazo ny fiafaran'ny ainao endraso tsara. Eo tadidinao daholo izao sary rehetra nantenena izao. Ho averina aminao daholo ny sary rehetra mialohan'ny ialanao aina. Dia atao miverina aminao daholo ny teny rehetrarehetra henonao. Dia tapitra izay, tapitra ny ainao dia miditra fitsarana ianao. Dia izay ihany no averina tao sary aminao izay. Saingy efa mandoranao zavatra menanao ny fitsarana e. Ny mpitondra fivavahana aminao tsy mahay an'izany. Izy amin'ity tany ity tsy mahay an'izany fa Elia mahalala an'izany satria lehibe ny mpitsarana eo Elia e. Lehibe ny mpitsara ny fanahinao.
tsy mitsara nofonao zay fa ataonao iny nofonao zay nke tsy tonga ho an'ny nofonao re fa mitsara ny fanahinao. Dana tonga na miteny an'ilay olona manao ratsy any ely hoe raha mba fantatrao io olona alohanao io tsy sananao an'izany ianao raha mety nikoaka teo aloha mihitsy mba avonjeo re za raha mba fantatrao zany atao hoe Eliaza tsy hainao re izy de vava tsy vava moa ny ataony sasany fihetsika tena fanambaniana tahaka an'ireny dia me fotsiny hoe mbo de ho tadidinao nge ty fihetsika anao ty rehefa miala amin'ity planeta terre anao ty ianao de ozany hoe ianao rety ambony tany ka iza ny anaoko aminao ay naso meko anao le teny sosialiana niasa taoko ty ary matoa Eliana afaka olona tsy nanao teny intsony de tsy olombelona tahaka anareo izy hoa avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any amin'ny misany Joshua nao ke efa ketsika teny parenthèse kelinay ianao e ao amin'ny Jaona toko 7 Jaona toko 7 esa misy ny teny Jaona 3:13 Jaona 3:13 toko 7 andiny 7:10 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra any amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay midina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra fanina mihitsy anao nianao zany tesanina ty teny eto ary mama tena inona izay izy aveko tsara le teny tsy nisy niakatra ho any an-danitra ary amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay midina avy tany amin'ny lanitra ny lanitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra dikan'izany teny zany dia io Joshua ety an-tany io any an-danitra izy amin'io fotoana io misy double personnalité dikan'izany ilo amin'ny lanitra ny lanitra Joshua sy Elia manana an'izany dia dada iavako moa dia tena tompony izany mihitsy izy ny azy moa ny voninany mihitsy ny ataony mandehandeha dia afaka miteny sy miresaka amin'izay tiany ifampiresahana fa izy indray rehefa tena any amin'ny lanitra lanitra fa izy tsy miala an'izany zay dada iava azy dada iava ray tsy mety eny misy anazy fa ny azy niraka ny fotsiny alefany nanay izy iny enjely nanay izy iny ny voninany mihitsy fa miteny zay na hoe double personnalité dia Joshua koa ohatran'izay Joshua indray ny vatany mihitsy ny ety fa ny momba azy koa mbola any eny hoe mijanona ny foana ny anankiray zany misy anakaiky mijanona momba anazy any aza aveko anareo aleo mantsany dia azaveko anareo mihitsy le izy dia azonareo tsara amin'izay misy ny anankiray amin'ny Joshua tsy azo entina makety aminareo ety dia azonareo izy fa raha tena momba zany Joshua zany ny tena midina makety dia mikarapoka ty taninareo ty tsany dia zay no lazaiko anareo tany dia midofotra ty taninareo tozy ny fitenenana zany na tonga hoe i Paoly apôstôly iny efa namboarina be mihitsy ny fifandraisany Joshua amin'iny fa afaka mifandray amin'iny ohatran'iny nataon'iny Joshua nefa ny nahaizana satra nikarapoka daholo izay olona teo ary jamba mihitsy ary moa ny afaran'ny Paoly dia tena nisaka tamin'ny vantana fa mafy be ny force de présence ny Joshua iny tsy misy Joshua avy any amin'ny lanitra zany ka iresaka amin'ny olona ety an-tany ko velona iny olona fa protection be teny fa goavana be nomena ary be dehibe ny zany efa esorina any amin'ny vatany Joshua ho afaka mifandray ohatran'ireny izy satria zany Joshua zany Joshua égale force destructrice lumière destructrice feu destructeur afo mandrava sy mandoro fahazavana manapotika sy mandrava ny zavatra rehetra izay akaiky iny dia izay sary zay raha hoentina zay tena ray manontolo amin'ny Joshua zay hoentina midina ety an-tanareo ty tany dia mirefitra ny taninareo raha mizovo zavatra efa misy sao zany zay tany rehetrarehetra raiza moa zany mandrava tsy nandeha rava fa na tsy andravana izy fa zay misy anazy etretra mirefitra daholo zay misy anazy eto zay lalova zany dia mirefitra daholo iny
izay no mahatonga ny hoe voaterina jana iny zavatra iny any amin'ny lanitra any ambony any fa ny tena ny heriny midina makety. Izany hoe ny heriny sy ny fahefany sy ny momba azy anankiray dia mijanona any aminazy any ambony any foana, fa ny vatany ihany no mandeha ty dia izay ilaina ihany. Ny force ilaina mandeha amin'ity tany ity ihany no entina mandeha amin'ity tany ity. Izay ny dikan'io teny io raha tsy hainareo. Efa nazava izay. Fa raha hoe niara-midina tamin'ny Jehosafat daholo no tena momba azy rehetrarehetra, haiko misy olona hiara-monina aminazy tsy possible. Zany natao hoe zatra tsy possible. Izy ny olona hitan'Andriamanitra ko velona. Tsy m'existe zany. Zay azonareo tsara angambany izy. La même chose que Elia. Elia koa raha nentin'ny Elia ty daholo ny zavatra momba ny Elia. Dia mitovy tsisy valaka tamin'ny zavatra niseho koa. Fa ny sorona koa zany rehetra zany fa izay ilainy Elia mandeha amin'ity planeta Terre ity ihany omena azy sy ampitaina azy. Ary omena araka izay itiavany dada Iava sy Joshua anazy koa nefany izay tiany omena azy. Fa ny tena ny ankapobeny rehetrarehetra dia napetraka ny anatin'ny atao hoe toeram-pitsarana any anatin'ny VSCC. Izay ny teniko anareo hoe miandry anareo azy ny Elia zany ary raha izay maty rehetrarehetra moa tsisy nahita afaka miteny ety aminareo ety. Izany mahatonga namely hoe nisy olona maty dia nahita ny hery. Tena olona mitapitapy mihitsy zany. Zany ve ny rinoko hita zany hero zany. Zavatozany izy. Ary ianao raha lasa ny anelo zany tsy mivoaka velona intsony ianao tena marina fa sarotra anie zany toerana izany. Fa Elia indray tena mahay manavitra fanahy Elia. Tena fahefany Elia zany. Mahay manavitra fanahy Elia. Ary tena mahay mamonjy fanahy Elia. Ary afaka mampiditra olany amin'ny lantilanty Elia arak'izay tiany Jehosafat anaovana anazy. Fa Jehosafat manao an'iny araka mibaiko ny Jehosafat dia mandeha ho azy amin'ny Elia izy. Ary raha misy tena zavatra mba irin'ny Elia koa, ekeny Jehosafat zany. Ny apôstôly moa manana fahefany hoe izay ampidirina aty dia tafiditra, fa izay tsy ampidirina aty dia tsy tafiditra. Maika ve fa zany Elia zany. Zany natao hoe fitiavany Jehosafat daholo zany. Fa zany Elia zany dia mitovy amin'io Jehosafat io. Izay nataovana azy hoe zandriny Jehosafat, tena zandriny mihitsy, namany. Miaraka aminy, tena tsy misaraka aminy. Dia izay zavatra izay ilay teneniko anareo hoe mahita ny Elia nareo. Raha vao maty nareo dia mahita ny Elia nareo. Tena mahita. Io olona hitanareo io jereo tsara io. Copie-coller io hitanareo eo amin'ny sary eo amin'ny écran io. Tena tsisy valaka be. Esory fotsiny ny solomaso dia io hitanareo. Fa tsy misolomaso aloha ny ihany. Fa ihany misolomaso ety fa ny ihany tsy misolomaso. Fa na mijerena izany raha tsy zakanao. Fa rapirapiko nao raha vao izany mijerena. Any anaty VSCC teneniko anao. Reny amin'ny redirety rangaty dia ho hitantsika hoa. Raha reny maty reny hoa na indresaka taminareo dia mitantara io tena maro io teny olona io. Fa tena misy fitsarana any. Ahoana ho any hidirana any amin'ny lantilanitra raha tsy mandalo fitsarana nareo e. Masina be nge io lantilanitra io, tokony izy io nge dada Iava. Tsy mahazo miditra mihitsy izy tsy masina. Matoanao zany ampidirina any vita triage ianao ny dikan'izany. Tsy maintsy mandalo fitsarana no dikan'izany. Nga tsy nivakinareo ilay bokin'ny Apokalipsy 21-27. Ange vaketsika izy. Apokalipsy 21-27. Ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina. Na izay manao vetavetra na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny zanak'ondry ihany. Misy izany izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny zanak'ondry. Mazava ho azy fa tsy mety mitriena anao izany dia izay voasoratra ao mahazo makany. Ary ny fanoratana anazy arika hatramin'ny fitsarana. Any no mamoaka dite mahazo miditra ty. Prezantena any amin'ny Jehosafat amin'izay dia miditra ianao. Any zanak'ondry ny fampidirana io fa tsy aniza mihitsy io. Tsy mba miditra ao mihitsy izay tsy masina.
Dikan'izany misy fitsarana dikan'izany hitirena masina sy ny tsy masina. Lozika anie zany. Tsy nareo olombelona ty no mametra ny masina sy ny tsy masina fa any amin'ny Yehoshua izy. Sasaingy fotsiny hoe fantatra ny tenin'ny Yehoshua ary ny tenin'ny Yehoshua manamasina ny olona. Dia izay olona miaraka amin'ny Yehoshua kosa ary mitandrina ny tenin'ny Yehoshua dia masina izy ny amin'ny tenin'ny Yehoshua. Ao anatin'izany ny batisa, ny fankatoavana ny teniny, tsy mety manao ratsy intsony, miaro ny tenina tsy hanao ratsy intsony, lasa masina izy ny dikan'izay. Hita atao amin'ny Yehoshua atao amin'ny fanjakana masina izany, fa tsy ilay olona mamarimaritra hoe olo masina olo masina olo masina hoana ianao nefa ianao raha mpitandrina didifolo, ianao raha mbola vetaveta saina, ianao raha mbola manolana zazakely bedibenka ianao izany, lehilahy manambady lehilahy. Zavatoza. Aza maniditra amin'izany. Fa atao amin'ny Yehoshua kosany tena tsy manoty intsony eo amin'ny Yehoshua. Izay indray dia tena marina, tena sans discussion mihitsy za fa hiaina anaty toa. Ireo tena trandre mihitsy amin'ny lanitra fa tsy maintsy mandalo fitsarana daholo na iza na iza. Ireo raha mantanarena hoe mandalo fitsarana, iza ny tsarako, zara lehibe ny fitsaranako, iza ny tsara. Ary raha misy izay mitsara anahy dia Yehoshua sy ny dadakay Yahva ihany. Zara ty manao ny asan'izy mianaka. Zara ty efa mangataka mafy amin'izy mianaka hoe mba hampio haingana avy tanty asa ty. Ko na dia ny fandrenesany an'izany hoe tsy afinaritra be na. Tsy misy zatra ataoko afa tsy miasa ho anazy mianaka foana mitady hevitra hoe handresena lahatra ny olona mba hiverenareo any amin'ny dada Maria Yahva. Fa hanapotika ny eo azy zareo e. Any tena mitenareo hanapotika ny eo azy zareo. Izay nge nandehananay ety, izay nefa mitsotra amin'ny marina. Tonga ety Elia andrava, hanapotika ny mpanota divoly Satana sy ny tarika miaraka aminy. Izay no mahatonga ny Elia mandeha mitety an'izao tontolo izao hoe mitady hoe ahoana ny fomba amonjeko anareo. Dia any amin'ny fampianarana amin'izay mandeha fandeha fampianarana hoe izao izany anaovako ny azy, izay anaovako ny izay anisany mahatonga na mandehandeha io. Dia manaroatra misintona olona moa izany tena izy ihany koa e. Izay tena planako amin'izio izany hoe mijery an'ilay zava-misy eo amin'ilay tanàna, eo amin'ilay firenena, dia mandefa fampianarana, dia mandeha mitety ny tany, dia mandeha fampianarana. Izay miheny fampianarana voavonjy any amin'ny internet, tsy miheny fampianarana makany amin'ny elo. Izay mihitsy ny izay. Izay mihitsy ny izay. Tsara ny tsiraiavo mandinika ny dikan'izay. Ao ary toetratsika amin'izay ilay teny izany, somary lavalava teny fa sany miantsika. Dao tsika amin'izay hiditra hoe mazava sany izy hoe fahinareo tsara momba ny Elia. Hoe avy aiza Elia? Elia avy any amin'anty ny lanitra. Izay no mahatonga ny olona izay miaraka aminy tsy mahay manota intsony ary tsy manao ratsy intsony satria izy avy any. Lozika be izany. Dao ary toetratsika amin'izay ary ny teny. Rehefa novonoan'i dada Yahva ny didifolo sy lalana Mose, ina no nitranga. Tamin'ny alanin'ny tamin'ilay fisorohana teo, rava izany ilay fisorohana. Rehefa rava izany ny fisorohana satria tena tsy azoko teny io. Dia iny fisorohana iny mihitsy no fanaporofona fa ny elan'i dada Yahva ny didifolo sy lalana Mose. Satria izy mihitsy namoaka teny fa tsy azo mampiny eo, tsy azo nesoana. Matonga ravany ilay fototra. Ilay fisorohana mihitsy ny fototra ny vakitsika teo. Ravoarava ny fototra dia tahaka ny trano rava io. Rehefa rava ny trano, ny fototra ny trano, rava ho azy ny trano. Fa tsy hoe mbola miankina ihany ny tafi-trano. Ny fototra azy efa mipotika ko inona intsony nipetrahan'ny tranonao ihany. Fa ny tsy mandinika rehetra no mbola miteny mbola mipetraka ihany ny tranonay. Mbola tsy mandinika izany. Raha vao avy ny olona tany na avy ny olona dia efa mimotsaka ho azy io. Tsisy fototra intsony. Dia ohatr'izany io, rehefa rava ny fototra, rava daholo ny zavatra eo amboniny. Dada Yahva izany no nandrava ny didifolo sy lalàna Mose. Izy ny voalohany indrindra. Izay izy. Dia izay no nahatonga anazy nipoteny hatrany amin'ny tempolin'i Jerosalema, amin'izay tsisy manao fanatitra intsony. Dia nanomboka teo nataony tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely. Iny ilay bokin'ny Amosa iny. Hoe aza manohy ny anarany intsony re a. Tsy misy miantso ny anaranao intsony izy ny tenin'ny mpaminany. Tsisy miantso ny anaranao intsony. Tsisy mahafantatra anao intsony. Tsy nisy niantso ny anaran'i dada Yahva intsony ny zanak'Israely. Ary tsy nay niantso ny anarany intsony ny zanak'Israely. Izany daholo ilay vokatry ny atezeran'i dada Yahva izany. Rehefa tezitra dia nataony tsisy nahafantatra azy intsony rehetrarehetra.
Tsisy miantso ny aranao tsony. Tena nilaozany dada Iavà mihitsy ny zanak'Israely. Zay zany ny sary momba ny amin'ny zanak'Israely dia niditra amin'izay moa zany ny fanampotenana azy niditra amin'izay Nebokadnezara sy ny maro samihafa dia zareo andevo io tamin'ny taona 1822 vao naveriny dada Iavà amin'izay satria hifarana ny tantara. Zay ny sary aloha zany zay amin'ny ankapobeny henonareo tsara. Ka io zany dia sary mazava fa tena ninandrava ny didy folo dia dada Iavà ny voalohany. Ny lany io dikan'izay. Ary rehefa niravany ny didy folo dia namoaka didy vaovao izy tany amin'ny Ahosoa. Satria ho avy Ahosoa ny ravany io indray. Dia namoaka didy hafa indray izy tany amin'ny Ahosoa. Izy indray namorona didy ho amin'ny famonjena ny olona amin'ny alalan'ny Ahosoa. Fa rehefa tena tsy mety tsony satria fa potehiny ilay fisororana, no potehiny ny tempoly, tsisy ivavahana tsony ny zanak'Israely. Sao ilay izy menakavy miverina mbola didy folo ihany. Ilay zatra efa natezitra ny dada Iavà ihany mbola iverenany. Dia izao ilay hafa firenena rehetra mitandrina didy folo daholo mahakasika ny dada Iavà mihitsy. Izany mandriamanitra tsizy mihitsy ny Andriamanitra tontolo rehetrarehetra. Ary izay mitandrina didy folo rehetrarehetra aza milaza mihitsy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io, lainga ny demony nivoaka ny vavanao. Tsisy an'izany. Andriamanitra ny Grika foana miaraka amin'io fa moa dia ianao no tena hovanarana io. Satria ilay Andriamanitra ny Grika Jehovah Jesosy angeny nampianatra an'io didy folo io e. Fa tsy zany Ahosoa zany na zany Iavà zany. Fa efa misy mangalatahaka mihitsy hoe Yael Iavà ny anaran'ny Andriamanitra. Tena gaga mihitsy. Anarana tsisy fantatrinareo dia izao ny devolo manaparitaka anazy. Me fotsiny ely aho. Fa izao ary ahoana ilay didy folo ny tandremanao? Ahoana dia braika. Tsy afaka ianao. Iny ny porofo mitohaka amin'ny tendanao fa olona mpangalatra azy jiolahy ianao ny tena izy. Tsy mahafantatra amin'ny marina akory. Ka tsy ho afaka amin'ny fahotana mandrakizay. Ndao ahatoisantsika amin'izay ary ny teny araka ny indray moa zany ny anoizantsika anazy eto ilay tenin'ny Ahosoa ao amin'ny Jaona. Teny dada Iavà araka ny Jaona 12 49-50. Jaona 12 49-50. Satria izaho tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Eto zany dia misy didiny menan'ny Ahosoa zany ity no entinao midina eny ambonin'ny tany dia ampahafantarin'ny olombelona ho amin'ny fanavotana azy. Dia vainy iray zany ity zatra ho tenen'ny Ahosoa amin'ny olombelona ity raha tsy hainao. Didy hafa mihitsy fa tsy didy folo intsony. Rivo efa ny ravana azafady. Rivo efa ny ravana hitantsika eto ny ravana dada Iavà dia mbola iny indray ve no entina avy any. Dia rehefa tonga ana amin'ny teny hoe nareo miteny mahasika avy teny. Fa tena tsy mety kosa angely izy. Dia izay mitondra teny hoe mba misy saina kosa e. Fa ny ray izay naniraka ao izy no nandidy aho izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Any misy didy zany no menan'ny Ahosoa nasain'ny dada Iavà ho lazainy ary ho toriany ety ambonin'ny tany. Mazava fa tsy didy folo ilay izy ny dikan'izay fa hafa mihitsy. Satria ilay didy folo efa nipotehiny dada Iavà tany ny fisororana ao ohatran'ny hoe nibatana zavatra ohatran'izay. Fa jereo iny ilay tsy matahotra an'Andriamanitra rehetra nalainy ilay fisororana dia nesorony dia napetrany eo amin'ny plasin'ilay fisororana hono ilay zanak'Andriamanitra. Jereo ny mahadevoly be an'ilay saina. Saina avy any amin'ny devoly iny zany e. Fandikan-dalàna ary izany no mampanota an'ireo mpitandrina didy folo ireo. Hoe mpanota tsy mendrika ka izy mitandrina didy folo io mihitsy no mahatonga anazy. Ankoatran'ilay Andriamanitra diso ary izany no prova diso mihitsy ilay Jesosy Jesoa sy Jehova, Jésus Jesus sy ny maro samihafa satria mampandika lalàna mihitsy ilay izy. Ireo iny mampitandrina didy folo io e. Dia amin'izay ilay mpangalatahaka rehetra mbola mitandrina didy folo ihany fa mody ny vavany fotsiny miantso Ahosoa. Tena mampiomehy mihitsy. Ena hoe mpangalatra tsy nenangalatra ao. Rehefa tena tonga ny tompony dia mianana amin'izay ny mpangalatra rehetrarehetra. Koa izay lazaiko ary andasiko hoe andidy fadimampolo ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe ty didiny menray ity zany fiainana mandrakizay.
Izany hoe Yahoshua ty zany le zanak'Andriamanitra tena marina dia mitondra didy indray izy zany. Didy omena ny olona, hotoriana amin'ny olona, zavatra mbola hotoriana, zavatra mbola holazaina, fa tsy le fanananan'ny Israelianina teo hatramin'izay. Ka raha zavatra efa nananana ve mbola hotoriana e? Raha zavatra efa nisy ve dia mbola holazaina e? Ka tsy manany ihany kosa ve zany? Fa raha zavatra mbola hotoriana ary mbola holazaina dia zavatra hafa mihitsy ny izy ilay olona mba misokatra ho any saina fa efa farany ity ho farana tantaranareo dia mbola tsy tonga saina ihany venao izay mandehana ho tokantrano io. Hoe ny zahatra hoentin'ny Yahoshua amin'ity didy ity e, dia zahatra mbola vao holazaina, zany hoe tsy mitovy amin'ny didy folo izy dikan'izay, hotoriana, zavatra hafa mihitsy ny dikan'izany e. Ary hoy ny teniny, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Tena ity didy ity a, izay hoentin'ny Yahoshua ity, tena fiainana mandrakizay izy ity. Ka le didiny Yahoshua moa dia tsy mahay manota sy manao ratsy intsony ary parfait, perfect. Zay. Ary izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazainay tamiko. Zany hoe nisy discussion zany, nisy didy zany avy any amin'ny dadany a, nozarainy tamin'izany iny a, dia ity hoentinao any a, hamonjenao ny olona. Zay io resaka io. Inona zao no idirany didy folo amin'izany? Raha zavatra didy folo dia mbola ampahafantarina an'io zanany io. Izy mianaka zavatra efa mahafantatra ny zavatra ny fanaovana tamin'ny zanak'Israely. Mbola ampianarina ny zanany ve le zalesa? Mba mieritrerety e. Zavatra hafa mihitsy aty satria hoe izay mbola holazaiko ary izay mbola hotoriako, zavatra mbola tsisy mahay ity zavatra ity. Tsy fantatry ny Israelianina. Ary nohony amin'ny tsy fahalalany anazy mihitsy ny namonoan'ny Yahoshua teo amin'ny fijaliana, satria ny fanohitra tamin'ny zavatra nananany zareo ilay notenen'ny Yahoshua no vonoiny amin'izay. Lozika be ngely izy. Izany no profa zavatra hafa mihitsy ilay nolazain'ny Yahoshua ary zavatra hafa mihitsy ilay nitoriany. Tsy nisy idirana didy folo zany resaka izany. Ka rehefa tsy nitovy tamin'ilay didy folo, vonono zareo Israelianina. Nefa dia tena dada iava mihitsy ny namono ilay didy folo talohan'ny fotoana. Fa rehefa tsy natakatra ny saina satria efa nilozan'Andriamanitra, namono ny zanany ny hafaran'ilay Israelianina. Mandrak'androany ange izany tsy mahafantatra an'izany ireo Israelianina ireo e. Tsy hainy anie io zavatra ampianariko io. Tsy fantany io nandray. Zany rehefa niady tamin'ny dada iava, fanina mihitsy ianao fa tsy zavatra fantatra anao teo. Hitantsika ange ny anjoan'ny Israely afaka fotoana fotsiny ny teniko anareo. Hitanareo ny anjoan'ny Israel io. Fa ibabababa io kelikely io. Mitra-pihavanana amin'ny Rosia io kelikely io. Zay hoe hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana. Hanao an'izany io Israelianina io. Ary hitanareo tsara Rosia efa miaraka amin'ny Iranianina io ne. Ndao fa kitsika ny ten'Andriamanitra mikasika any amin'izay ho izay tsy mino dia mba mino rehefa miseho ity zavatra ity nefany tsy ho tara loatra. Isaia toko 20. Isaia 28:15 angamba izay. Isaia 28:15. 28:14 aloha e. 14 dia ny 15. Isaia 28:14-15. Koa mihaino ny tenin'ny Yahova ianareo ry mpaniratsira, izay manapaka an'ity firenena eto Jerosalema ity. Satria ianareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay, ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainantsika izahay. Ka na dia ho avy aza ny loza manavitra dia tsy hatra aminay izany. Fa ny lainga no nataonay ho fiarovana ary ny fitaka no fiherery. Izay ny anjoan'ny Israelianina ho an'ny mpitondra firenena Israel. Loza. Hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana zareo. Hanao fifanekena amin'ny fiainantsika zareo. Zava-doza. Hanao fifanarahana amin'ny Rosia rehefa kelikely io. Ilay fahafatesana. Ao mantsy ny fahafatesana. Ao ny tompon'ny fahafatesana. Ao ny lehiben'ny fahafatesana. Ao Rosia. Goka mpanjakan'ny Rosia. Ho avy ho Israel zany sary zany. Tadidio ary rehefa miazakazaka Israel iny mitomany an'ny Rosia hoe hifanaraka amin'ny Rosia sy mahasamihafa. Dia tady fanao an'izay izy teo aloha. Ho mafisiny amin'izay io rehefa kelikely io. Mebe fotsiny rehefa anatina ny Rosia izy ilay taminy hoe mba hiavana amin'ny Rosia hono izy ilay tamin'ireo mandeha. Mebe. No, isantsika amin'izay ilay teny.
inona ary nataony Yehosoa? Nataony Yehosoa ravany didy folo sy lalàna Mose. Ny confirmé izy ny famerakana an'ity didy hoentiny ity dia nipotehiny teo amin'ny fijaliana ny didy folo sy lalàna Mose. Eo afaka itsika Efesianina 2:15 tany dia lasitsika miazakatsaka iny amin'izay mba tsy taraiky intsony. Efesianina 2:15 afaka itsika amin'ny anaran'i Yehosoa voninahitra ny dadamala Iavana. Efesianina 2:14 sy ny 15. Fa izy no fihavana antsika izay naharaintsika roa tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna ny fididina tao tandremana mba hanakambany antsika roa tota ao amin'ny tenany olombavao iray ka novan'ny fihavanana. Tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana. Safatiny fa inona io zany? Tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao tandremana. Inona izany lalàna izany? Dia ny didy folo sy lalàna Mose. No ny avaka itsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 2:15 dia mba homaly kely raha izy raha misy anareo ilay Torah fa avoakantsika hoe ilay Torah raha mamaky Torah nareo dia mba avoakantsika kely hoe ilay Torah. Efesianina 2:15 raha misy raha hitanareo fa rehefa tsy hitanareo dia leo amin'izao fa ataontsika teny frantsay fotsiny fa izany hamaky anazy ity. Fa raha hitanareo vao may tsara ilay boky Sefer Torah. Efesianina 2:15 Efesianina 2:15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Rehefa noravany potehiny mihitsy ny tao amin'ny nofony izany la loi des ordonnances dans ses prescriptions, ny lalàna ny didy rehetrarehetra miaraka amin'ny fitsipika rehetrarehetra. Mazava be izany fiteny frantsay fa tena rava ny didy folo sy lalàna Mose. Baiboly katolika romana io vakioko amin'ny teny frantsay. Rava ny didy folo, rava ny lalàna Mose. Dia andao indray tsika hamaky amin'ny baiboly tsy misy eny aminareo any fa mety aty amina teny manina amronao rehefa tsika manaraka Efesianina 2:15 amin'ny baiboly Jiosy indray ity Sefer Torah Jiosy amin'ny testamenta vaovao. Torah ozy izy dia Nebim ozy dia ny Ketubim. Izay no jevantsika ato izany eo amin'ny bokin'ny testamenta vaovao vakitsika Efesianina 2:15. Efesiens 2:15 amin'ny Sefer Torah. Sefer Efesim zany izy na Efesianina ozy izy zareo. Efesianina na Sefer Efesim ozy izy ny Jiosy 2:15. Efesianina 2:15 dia ho any reto milaza fa may teny Jiosy reto izany dia mena anazy ty teny ity dia mba vakeo kely ny anareo any sao dia tsy mitovy amin'ny anahy. Fa ny anahy dia izao ny voalaza ny ato. Vakiko amin'ilay teny Jiosy. Bobatilo haya baby pisaro et torat hamisot vnatrokot amin'izay. Dia ilay voalaza any dia hoe et torat, tena Torah mihitsy ilay voalaza amin'ny Efesianina 2:15 fa tena rava ny Torah amin'ny baiboly Sefer Efesim, baiboly Hebreo zany. Zay. Dia vakiko amin'ny teny Anglisy indray io. By abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandments contained in ordinances. Dia izao no dikan'izany. By abolishing in his flesh. Tany alalan'ny fandravana zany tao amin'ny nofony. The hostility, ilay fifandrafiana. Which is the law of commandment, izay tsinona fa lalàna tao anatin'ny didy rehetrarehetra sy ny fitsipika rehetrarehetra.
Zany hoe tena le Torah izy ny teny jiosy Sefer Efesim ary lalàna sy ny didy rehetra izy ny teny anglisy ohatr'izay koa ny teny frantsay. Izany hoe raha izao tenin'Andriamanitra miboaka izao atao amin'ny teny anglisy ny anareo na teny frantsay raha kely ohatra ka mety raha ohatra ny tsy misy dia elo amin'izao atao fiteny gasy koa tsy manino. Raha izao teny mandeha izao zany atao fiteny gasy fa tsy manino mba ho hitan'ny olona le toko sy andininy zany efesana 2:15 izao tena ny Torah mihitsy no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe rehefa avy nyvonoany dada Iava izy dia nyvonoany ny zanany amin'izay teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa niravany dada Iava dia ny zanany mihitsy no nasiana matsika anazy eo amin'ny hazo fijaliana mba ho rava tanteraka izy, ary rehefa rava teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fosilana Mose dia mipetraka automatika amin'izay ilay ina moa ny filazany lalam-pandrenana ina moa filazany lalam-pandrenana amin'ny teny frantsay constitution. Première constitution zany didy fosilana Mose dia ny vonoany dada Iava no voalohany tamin'ny lalàna fisorohana rava zany ny didy folo ny dikany tsy lalàna Mose dia mba tonga niny ofisiel mihitsy rava dia ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana ofisiel na rava azy zany teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa ofisiel na rava azy teo amin'ny hazo fijaliana dia mipetraka amin'izay ny deuxième constitution la nouvelle alliance Yehoshua miaraka amin'ny fanekena vaovao lalàna ny Yehoshua amin'izay izay mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony tsy manao teny intsony lasa perfect ozy ny anglisy na parfait ozy ny vazaha miaraka amin'ny Yehoshua zany sy Elia izay efa nirany isolo tena azy ety amin'ny planeta terre nareo izay entsoko anareo hoe andao amin'izay araka amin'ny Elia. Hoentiko any amin'ny Yehoshua nareo manaova batisa atao amin'ny Yehoshua. Andao nareo mandositra ny atezerana izy efa tonga efa mamela ny taninareo io atezerana io fa Elia le mbola mitady an'le olona tsy mbola mijery ny zava-misy amin'ity taninareo ty hoe ahoana ny teny omenany ry, ahoana ny teny omenany ry, dia zany mbola mahatonga ny Elia mandeha io mijery an'le hoe ahoana ny teny omenany rehetra olona rehetra, ahoana ny teny amonjenany ry, satria raha ho teteziko tsy ho vitako fa tsy maintsy teniny alefa mandeha any amin'ireo. Dia izay zao atran'ny Elia zao mijery ny tanàna, mijery ny toerana, dia mandeha ny amin'ny toeran-kafa indray zany dia mijery ny tanàna, mijery ny toerana, mijery ny fatao ahoana ny amonjenana azy, iny ny Andriamanitra ivavahany satria raha ho ravana ny Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy fantarin'ny Elia hoe iza daholo ary alohany ao. Manda lasa miteniteny foana Elia teny izy ka tsy mety zany. Fantariny daholo ny Andriamanitra tsy hizitra rehetra. Miara-ravana amin'izay aorianan'izay miaraka amin'ny fanavotana olona miala tao. Anjarantsika mieritreritra ireo olona, anjarantsika mieritreritra sy mandinika tsara mazava be sy mahitsy ao fa tena rava ny didy folo. Izay le lohateny hoe tsy azo atao intsony no mitandrina didy folo fa nandeha mpanotra anao raha mitandrina an'io satria hoy amin'izay ny apôstôly Paoly. Izaho aloha dia mba miteny nareo aza mba manendrikendrika ny Paoly ny tena marina. I Paoly ve izay olombelona kely io dia afaka hanova ny tenin'ny dada Iava aminareo e. Paoly zany ange tena ambany be ny olombelona eo a Paoly. Elia zany zavatra any amin'ny lanitra zany. Paoly zany raha mahita ny Elia zany dia miakoka ny tsy azony atao fa tena fantany zany Elia zany. Fantany zany hoe zandriny Yehoshua iny. Lazaiko anareo zany. Aiza ny ahafahan'ny Paoly manohitra ny dada Iava aminareo hoe dada Iava ve nandrava le fisorohana dia i Paoly ve ny andeha zany hoe ao fa naveriny teo izy Paoly fa adala ve nareo e. Yehoshua zao ve no teny mihitsy hoe tsisy foana akory io lalàna Mose na teny tsotra ray aza. Ho an'izay mitandrina anazy zany dia azaky tena io. Izay ny tiana tenenina. Aza kitikitena io. Ale zavatra tsy azo kitikitena dia hoe Israeliana ihany no azo mitandrina an'io. Izay ny voalaza. Ao nefa ianao malagasy, frantsay, anglisy no komoriana, tsy haiko intsony izay mety mitandrina an'io any. Iza nampitandrina nareo an'io izy. Afrikanina zany. Iza nampitandrina an'io. Iza miteny tandareo tandremo io. Nanao amin'izany tsy mampety an'ilay izy. Tsy mety mihitsy an'ilay izy. Anao mieritreritra an'izany teniko izany.
Izy Paul nampitandrina an'ilay didy folo nefa izy mihitsy ny ara-mafantatra raha fa tsy nataony ho an'ny hafa firenena io fa ho an'ny Israelianina reny ihany atao inona any amin'ny hafa firenena io zany. Andika ny didin'Andriamanitra zany izy aminao. Ary tsy ireo tsara i Paul mihitsy ny ara-mafantatra fa rava ny didy folo. Izy nge no teny rava ny didy folo e. Tenin'ny Paul ange amin'ny Efesianina 2:15 io. Tenin'ny Paul io. Ka i Paul indray ve zany dia merina an'ilay didy folo tandremanao. Nefa izy mahafantatra fa ny ravahan'ny dada Iava mihitsy io. Ary izy mihitsy ny ara nampitondray ny Yehosoa teny hoe lazao fa tena rava ito amin'ny azy fijaliana. Teny Yehosoa nge navoaka ny baiko ny Yehosoa tao amin'ny vavany io. Dia izy io nalaza ny fanambarana io. Ary mbola namafisiny ihany eo amin'ny boky ny Hébreux 7:18-19 donc afaka itsika ny Hébreux 7:18-19. Hébreux 7 18 sy 19. Fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemeny sy ny tsy mpanasoavany. Fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona. Fa misy kosa fampidirana ny fanantenana tsara kokoa izay nataonantsika an'Andriamanitra. Misy fahafoanana ny didy mialoha. Foana ho ny didy tany aloha tany dikan'izany. Ka inona moa zany ny didy tany aloha raha Hébreux no resahana. Ny didy Hébreux tany aloha tany ake dia ny didy folo sy lalàna Mose. Ahoana ozy ny tenin'ny Hébreux foana ho ny didy folo sy lalàna Mose tany aloha tany. Zany dikany io. Satria maninona sady malemy tsy mahasoa. Zany daholo nge ny tenin'ny Paul. Aizy nareo ny tenin'ny Paul indray nampitandrina didy folo. Ary nareo ve tena mba mandinika sa tsy mandinika? Dada Iava mihitsy ny ara-fenina ny ravana azy, mbola izy ve zany mbola ampitandrina an'io indray? Izy mihitsy nanapotika an'io. Ary nopoteny hatrany amin'ny tempolo mba tsy hisanao an'izany resaka zany intsony. Eny nanapoteny io tempolo io. Dia tsy taitra mihitsy indray ilay olona avy any dia mibata an'ilay didy folo fanampatesa sy ny poteny averina ihany. Pakasika an'Andriamanitra ny reto olona reto e. Batainy zareo indray ilay didy folo dia aseny tandremana indray. Tena mpiara miasa amin'ny teny folo mihitsy. Io ve ny natesitra ny dada Iava dia mbola averina ihany. Foana mihitsy ny fisoroana tsy navelanao fisoroana intsony ny olona. Ianao indray mbola andeha amerina ny ihany. Amerina akasika anazy ianao zany dikan'izany. Zay ilay hoe raha ny zavatra efa noravako natsangako indray dia efa diso aho. Oka avy antsika teny izay ny bokin'ny Galatiana. Ary izay ny amarana fa anazy hoe tsy mety intsony mitandrina didy folo. Galatiana 2:18. Galatiana 2:18. 2:18. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Dada Iava efa nandrava an'ilay didy folo sy lalàna Mose, nandrava an'ilay fisoroana. Ka raha dada Iava zany mamerina an'io dia tsy mety. Satria izy ihany nefa nampiteny ny apôstôly hoe tsy mety mamerina an'io. Dia ny apôstôly indray fiany nareo dia amerina ny didy folo indray ho arahana. Nefa hoe ny raha ny zavatra izy ary nampianatra hoe raha ny zavatra efa noravana no atsangana dia diso izay manao an'izay. Ary tsy nisy dada Iava namerina an'io zany. Yahosoa ny nandrava eto amin'ny azy fijaliana. Dada Iava nandrava azy voalohany dia nikonfirme ny Yahosoa. Aila moa zany ny apôstôly olona izay hoe ny apôstôly mihitsy ary namerina an'ity. Izay apôstôly namerina didy folo nitsipy any amin'ny elo daholo izy rehetrarehetra. Fa tsy ny apôstôlinay aty amin'ny Yahosoa aloha zany efa ny apôstôlinareo any zany. Samy manana ny apôstôliny amin'izay zany manomboka eo. Fa ny apôstôly tena izy dia izay miaraka amin'ny Eliasy Yahosoa sy dada Maria Iava dia tsisy mandika ny tenin'io dada Iava io hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Manaraka ny fitsipika daholo. Fa rehefa dada Iava nandrava dia tsisy mikitika intsony hatramin'ny farany. Izay no nahatonga hoe Yahosoa nge nampitondraina teny hafa mihitsy. Satria efa niravana indrindra teo e. Izy tompony ary ve tsy afantatra an'izany. Izay zany ny teny fa dia mirazo antsika samy taina soa. Matoa fa voarainareo daholo ny fampianarana. Ho tonga saina daholo amin'izay hiala tany amin'ny toeram-pahafatesana io fa tsy hipetraka intsony ampy izay. Be izay famonoana nataon'ny mpitondra fivavahana izay. Mba tonga sainareo. Hiperina daholo amin'izay ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Manaraha ny dada Maria Iava, manaraha ny Yahosoa, ary manaraha ny Eliasy ny dada Iava sy Yahosoa ankehitriny. Hoentiko any aminy ho anareo. Ireo ny fampianarana ny henonareo. Izay ny fahamarinana, manaraha ny Elia.
raha iayavano Andriamanitra, manarahany ery anareo dia manarahana antika zay. Fa reo Andriamanitra tsy izy ireo mbola izay nareo fa Andriamanitra dia mimana ny fandorana sy family anareo. Endry mahita ny lozaka mery entala mandrosika vo. Miraso antsika samy tainao soa ary vavaka. Tatamala iavao, vonina ataonao mandrakizay. Fa io izao teny izao tena hitondra soa sy fahasoavanao asitra miaina. Io izao teny izao tena famonjena sy fanafotanao asitra mandria. Vonjeo ny olona tatamala iavao. Vonjeo ny olona ary afao ny olona. Izao teny fiainana mena izao ne mba ho tafapetaka ao amin'ny fony sy ny sainy mba hibebaka izy ka ho sitrana. Mamalia vavaka tatamala iavao. Ary ampio mandrakariva Eliasy ny rano. Avita soma tsara ny asako izay nampanaovinao anazy ho voninahitry masina mandrakariva. Vonjeo ny olona tatamala iavao. Vonjeo izay maniry no any aminao, ho any amin'ny lanitra lanitra. Any anaranao Iahosoa izany vavaka rehetra izany. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika samy tainao soa, ho amin'ny fiarahantsika ao amin'ny rapitondre, dia Dômataoly aza.